Manana ny maronisa ao anatin'ny antenimeran-dolona ny antoko HVM. 5 no senatera avy ao amin'ity antoko ity, saingy Honoré Rakotomanana olona ivelan'ny antoko no narotsaky ny HVM ho filohan'ny antenimeran-dolona. Ny antony nahatonga ny safidy io no andeha hoentina amintsika atao anatin'ity fanadidina sy sary manaraka ity. Mametraka trano politika ny fisokafana ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara hoy ny filoha nasionaly ny HVM. Ary nisy ny fitoniana ara-politika eto amin'ny firenena no naloran'izy ireo ny professeur Honoré Rakotomanana, olona ivelan'ny antoko HVM ho eo amin'ny toeran'ny filohan'ny antenimeran-dolona. Stabilité eto amintsika, mba tsy ny politika fotsiny ny anjara fa ny fitiavana ny firenentsika ahafahantsika mandroso bebe. Ary mino izay fa ny présidence anazy efa teny teo dia tonga amin'izay lafiny teknika izay misy débat politika, misy adhevitra politika fa mino izay ny fahaiza manao ny fahendreny maha-olon-dehibe azy dia hitarika ny olona any amin'izay ataoko hoe adhevitra ampandroso izay ny tena bebe kokoa izay fanirena. Fisokafana izay efa napetraka nanomboka tamin'ny fanendren'ny filoham-pirenena ny olona 120 anatin'ny mandeha-olona araka nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko HVM.